fantatrao ve natao hoe logo dia ahoana nafantaranao fa tsara ny logonao. Eny ary faramelabantsika rehetra indray aty indray anatety amin'ny vidéo faharoa antsika androantsika dia resaka momba natao hoe logo. Logo raha tsorana dia ino ny tarehan'ny orinasanao, izany hoe ino ny fomba tsotra voalohany indrindra hanehoana ny olona ny zavatra ataonao amin'ny orinasanao. Aza ambanina mihitsy ny fiantraikan'ny logo tsara na logo ratsy amin'ny orinasanao. Logo tsara dia manintona mpanjifa, ny logo tsara dia manavaka anao amin'ny mpifaninana anao. Fa mialohan'ny zavatra rehetra dia mila hainao ny manavaka an'ireto zavatra telo reto: ny logo, identité dia ny brand. Voalohany ny logo, raha raisitsika tahaka ny olona ny orinasa dia ny logo no tarehany. Ny tarehako nafantaranareo hoe lasa vavy, taonako, ny fiaviako, ny émotionako dia toy izay koa ny orinasa, ny logo no tarehan'ny orinasa. Ny faharoa ny identité. Ny identité dia raha anatin'ny olona dia ny fomba fiakanjony. Ohatra hoe tahaka ny dokotera, rehefa avy any aoriana ianao dia mahafantatra hoe dokotera io olo amin'ny alalan'ny akanjo anaovany, fantatra hoe iza ny mécanicien, fantatra hoe iza ny mpanao zaridaina, fantatra hoe iza ny mpampianatra, fantatra hoe iza ny polisy amin'ny alalan'ny akanjony, na tsy hitanao akory ary ny tarehany. Dia toy izay natao identité. Ohatra tsika raha hividy Coca-Cola ianao any anatin'ny épicerie, tsy miandry mahita ny logo ianao vao mahafantatra ilay Coca-Cola, fa ilay loko no ahafantaranao. Anankiray fahatelo dia ny brand. Ny brand dia ny toetran'ny orinasa. Ny toetra no ahafahantsika mifanerasera aminy, ny toetra no ahafahantsika manapa-kevitra hoe hiara-iasa amin'ilay orinasa na tsy. Ao anatin'izany ny fomba fiasan'ny orinasa, ao anatin'izany ny kalitaon'ny zavatra amidiny, ao anatin'izany ny fifandraisanao manokana amin'ilay orinasa. Fa ny logo dia ilay sary kely famantarana an'ilay orinasa. Sadio fa tsy ny logo no maneho mahizy azy ny orinasa iray manontolo, fa iny sary famantarana iny no varavarana voalohany ahafantaranao an'ilay orinasa misimisy kokoa. Nareo orinasa tena zava-dehibe ny fanananareo logo tsara, satria ny fanananareo logo tsara dia fototra ho an'ny imagenareo na amin'ny brand-nareo. Ahoana no ahafantaranao hoe tsara ny logo anao na tsy? Reto avy ny fipetra ahafantaranao an'izany. Voalohany, tokony ho tsotra ny logo anao. Logo tsotra dia mora tadidy ary mora fantatra. Tadio fa rehefa mifangaro ny karazana logo anao orinasa betsaka dia ny tsotra indrindra no tadidiny. Rehefa tsotra dia mora ampitaina ny hafatra. Faharoa, tokony ho afaka miteny foana na kely na lehibe. Izany hoe ny design na logo anao na ngeza na kely dia tokony ho tsara foana ny endriny. Fahatelo, tokony manaitra ary mora tadidy ny logo anao. Ny logo tsara dia manaitra ary tonga dia manintona mason'ny mpanjifa avy hatrany na mandeha irery azy. Faefatra, ny logo tsara dia tokony afaka ampiasaina amina zavatra rehetra. Tokony afaka ampiasaina amina akanjo, tokony afaka ataonao amin'ny taratasy, amina panneau, amina rindrina, tokony afaka ataonao amin'ny loko, tokony afaka ataonao amin'ny hazo ka tsy manimba ny kalitaon'ny ilay design n'ilay logo izany. Anisan'ny fepetra mahatsara ny logo indrindra dia ny faharetana. Ny logo tsara dia tokony maharitra. Logo tsara na afaka 5 taona na afaka 10 taona dia tsy tokony miova ny heviny, satria betsaka ireo designer manaraka lamaody fotsiny ka afaka 1 volana na afaka 5 volana dia efa miova ny hevitra ilay logo ampiasaina. Tadio fa na ny teny na ny loko na ny habeany na ny kisarisary rehetra ataonao amina logo anao dia misy dikany avokoa. Ka izany zavatra izany dia mila tandrovanao tsara, miankina amin'ireo cible anao sy miankina amin'ny sehatra iasanao, satria tsy mitovy ny kolontsaina rehetra. Samy hafa mifandraisan'ny olona ny dikany loko, samy hafa mifandraisan'ny olona ny dikany sary, samy hafa mifandraisan'ny olona ny fanambarantsika ireny information rehetrarehetra ireny aneho sary. Izany hoe tandreny tsara dia raha miasa amina olona matianina mahafantatra tsara ny zavatra tadiavinao. Misy karazana logo telo reto ho asehoko anareo. Ny anankiray voalohany dia ny wordmark. Ny wordmark dia ny fampiasana an'ilay anaran'ilay orinasa manokana ho lasa logo. Ny anankiray faharoa ny sary na natao hoe pictoral. Io karazana logo io dia afaka tonga dia maneho hevitra mivantana na tsy mivantana ny amin'ny ataon'ilay orinasa manokana. Ny fahatelo dia natao hoe abstract iconography, tahaka ny logo an'ny Nike ohatra. Arak'izay resaka ny fanaovantsika izay dia miafatra ho ataoko anareo orinasa dia tandremo rehefa manomboka ianao aleo tsy manana logo tsy izay manana logo ratsy, satria ny dingana voalohany ahafahanareo manana identité visuelle dia ny fananana logo. Tadio tsara ilay mesantsika teo, ny logo ny tarehan'ny orinasa. Mety ny manana logo tsara, mety ny manana identité tsara, raha ny kalitaon'ny zavatra atolotrareo no ratsy dia tsy misy dikany zavatra rehetra. Raha tsy tian'ilay alika ny sakafony tsy misy dikan'ilay packaging ataonao. Na tsara tahaka ny ahoana ary logo anao, na tsara tahaka ny ahoana ny identité anao, mila ny kalitaon'ny zavatra atolotrareo no tsara voalohany indrindra. Eny ary dia manantena hoe nandray zavatra nareo tao anatin'ny vidéo
fonofono iny kasika natao hoe logo somary nobangoko ilay izy mba ahafahanareo koa mikaroka na mametraka fanontaniana natao commentaire sy mba ahafahanareo mifampiresaka koa ny amin'ny hevitra reo ny amin'ny atao hoe logo sy ny amin'ny anjara asany amina orinasa anankiray sy ny eo amin'ny fiarahamonina. Ianareo dia misaotra anareo indray mihaino hatramin'ny farany amin'ny video manaraka antsika.